manolotra ny arahaba tompoko tsioka malefaka miovaova no mandrafitra ny toetry ny androntsika eto Madagasikara. Arak'izany ary dia miandrandra maina aloha manerana ny nosy. Etsekilan'izay ihany koa dia vinavinain'ny toetra ny zavona ny voamaraina ho an'ny afovoantany mihitatra hatrany Mangoro ny faritra Atsinanana Vatovavitovinany ary Atsimo Atsinanana. Raha mahakasika ny maripana indray dia tsy misy fiovana firy aloha fa mafana hatrany zany aloha rehefa atoandro, fa ny alina sy ny voamaraina no vinavinaina mbola hitoetra hatrany ny atsika. Raha mahakasika ny an-dranomasina indray ary tsy misy ahina firy aloha manerana ny morotsiraky Madagasikara, fa na izany na tsy izany aza dia mila mitandrina hatrany rehefa mivoaka miandrika. Andao jerentsika amin'ny antsipiriany ary ny vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Ho maina avokoa aloha manerana ny nosy aorian'ny zavona voamaraina ho an'ny afovoantany ny any manodidina ny Atsimo Atsinanana Vatovavitovinany ny faritra Atsinanana ary Mangoro. Raha ho an'ny tolakandro indray dia andrivotra aloha amin'ny ankapobeny manakaiky ny tendrony avaratra, ny faritry Sofia, ny faritry Boeny ary ny faritry Betsiboka. Norana tandrifon-drahona mahalana ihany zany any amin'ny manodidina ny Samborano sy ny morotsiraky ny faritra Atsimo Atsinanana. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny any amin'ny faritry Melaky, ny tapany avaratry Menabe ary any Savasy dia ny faritra sisa rehetra ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha mahakasika ny vinan'ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 3 degré eo zao ny any Vakina Karatrany, raha tokosaka 9 degré ho any Analamanga ary 9 degré ho an'ny Matsiatra Ambony. Mananika hatrany amin'ny 220 ka hatramin'ny 320 degré zay maripana ambony indrindra zay ho antsika eto amin'ny afovoantany. Morotsiraka Atsinanana zao dia manodidina eo amin'ny 520 ka hatramin'ny 520 degré eo. Raha tokosaka mananika hatrany amin'ny 920 ka hatramin'ny 130 degré zany any amin'iny morotsiraka andrefan'iny. Ananika hatrany amin'ny 230 degré moa zay maripana ambony indrindra zay any amin'ny manodidina ny Antsohihy. Dia izay indray raha ny vinan'ny toetry ny androntsika raha ho amin'ny rahampitso ny tena kosa manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.